like that. That mellow like this. That mellow like this. Take it back like that. That mellow like this. Enao tokony miala eo amin'ny compétition. Eny ary nomboka ny resadresaka miaraka amin'ny nahasy tsika dia miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka ity Facebook live izay miainga avy aty amin'ny IKM ity. Amin'ity volan'ity dia ankalazaintsika ny atao hoe ny iray volan'ny teny malagasy dia manararoatra izahay zany ny mitondra zavatra vaovao ho antsika rehetrarehetra mba ankalazantsika an'izany volan'izany. Fanandrify tamin'izay dia nivoaka ny boky ny nahasy zana-bolana femme lunaire dia izay no resadresantsika amin'ny androany ka vahintsika eto i nahasy izay nanoratra ny boky iaraka amintsika eto koa Serge Henri Rodin izay mpampianatra pikaroka iny amin'ny anjerimanontolo ary ataontsika hoe olobe any teny malagasy sy ny haisoratra sy ny literatiora eto Madagasikara. Miarahaba anareo mianaka ary misaotra anareo amin'ny famaliana ny antso izay nataonay avy aty amin'ny culture de 61 sy ny IKM amin'izao fotoana izao. Miaraba miaraba ndrehetra ary faly misy tonga eto faly mba hankalaza ny kanto, ny taokanto, ny mpikanto sy ny teny malagasy izany angamba zavatra lehibe sy ny teny rehetra azo anehoana izay tiana ho lazaina. Mankasitraka miarabantsika rehetrarehetra dia misaotra antsika rehetra ihany koa manaraka an'izao fandarana izao dia mankasitraka ny mandimba maharo amin'ny culture de 61 sy ny ato amin'ny IKM nandray amin'izao fotoana izao dia mankasitraka. Mamela anay angambany anareo aloha anala ny saritava amin'ny androany satria somary manahirakirana ihany ny mampiasa an'izy iny rehefa interview sy resadresaka ohatr'izao no atao dia efa nezahana ihany hoe nasiana ny elanelana dia nasiana ihany koa ny ataontsika hoe ny fepetra rehetrarehetra mba tsy hisiany fifamindrana aretina ny coronavirus moa zany. Tongotsika sady angamba ny resaka dia ny fanontaniana voalohany ho apetrako dia hoe boky voalohany ho an'ny nahasy izy ity. Raha i nahasy nafantarana azy efa 20 taona lasa izay no nefa nanomboka nanoratra nefa nanomboka tany anatin'ny atao hoe literatiora, tany anatin'ny poésie, tany anatin'ny slam ihany koa taty aoriana satria raha nanomboka teny amin'ny anjerimanontolo nianatra ny literatiora, nianatra ny teny dia avy eo teny amin'ny anjerimanontolo dia efa nanomboka namoaka ataontsika hoe ny sanganasa maromaro vitsivitsy. Avy eo nitohy hatrany dia lasa namoaka taona maro taty arindrina namoaka n'ilay prosodique izay CD kapila mangirana izay misy tononkalo izay maromaro ihany koa tao anatiny. Dia avy eo raha ny tantara dia niaraka avy eo tamin'ny Zia nanangana amin'ny Brokezia amin'izao fotoana izao ary ataontsika hoe raha i nahasy no resahana dia tsy slam ihany nafantarana anazy fa sady mpikambana any amina fikambanana momba ny poésie no any amin'ny slam no indraindray ihany koa manotrana anaty gazety no izany hoe raha fitinina dia olony teny i nahasy. 20 taona ty aoriana nivoaka ny zana-bolana naninona ny hoe andao atao boky ilay izy. Nahatonga an'ilay hoe 20 taona ty aoriana satria ny olombelona zany eto amintsika aloha zany rehefa 20 taona dia manana kara-panondro dia ty zany ohatrany hoe mba karazana kara-panondro ny nahasy izay ny antony nahatonga ilay izy hoe 20 taona sady tao alohan'izay koa tsy naharesy lahatra ny zavatra nataoko hoe
azo avoaka boky satria miankina amin'izay koa le hoe ohatry ny ahoana ny fandraisan'ny olona ny zavatra omena atolotra olona dia nandritra izay fotoana izay zany mbola tsy tapa-kevitra ahako hoe efa afaka manolotra zavatra ray ho an'ny olona ve amin'ny endrika boky satria za koa tia mamaky boky dia tia boky dia tiako hoe mba ho tian'ny olona koa le izy rehefa mandray an'le izy dia ino moa le fanontany manaraka le hoe le safidy manokana mihitsy zany boky no atao fa tsy hoe andaotsika anao fampisehoana be ohatra mety hoe manahirana izy amin'izao fotoana izao nanao fampisehoana fa hoe boky no natao tsy nanao hoe andaotsika nangana ohatran'ny tampirozodika zao ohatra ny hoe enregistrement audio dia natao tanatina CD fa le safidy mihitsy hoe boky ny tao anatin'izay zany ohatran'ny tamin'ny voalohany ohatran'ny hafahafa aloha le hoe hamoaka deuxième album ohatran'ny satria za tsy ao anatin'le tontolona mozika dia tamin'ny andro taloha moa zany misy an'le cassette volume 1 volume 2 dia zavy anao volume 1 volume 2 ohatrany tsy ao anaty saiko le izy dia tao anatin'le izy koa rehefa CD le izy tamin'iny ary zao 250 ny lohateny nampiasaina tao anatiny efa safidy be hoe aisany 250 atao fa anatina boky izy zany mba manana 750 ny ao anatiny io dia raha amoaka CD 750 lohateny ao anatin'le izy mety nazary mety zary ery mety tsy heno fa ao anatin'izay zavatra zay eny izy voatery hoe enona indray miheno koa moa zany fa dia le boky koa efa karazana nofinofy hatramin'izay vao nanomboka nanoratsoratra satria tambola kely ary misy anaty carnet kely manambatra taratasy kely dia apetapetako amin'ny lakôly le izy agrafeuse ny papier A4 mamanay tao an-trano moa dia zarako efatra mihitsy anaovako an'izany izy tamin'izany dia ohatrany hoe karazana efa tao anaty foana le izy zany dia nefa neritreritra tamin'ny heritaona hoe ohatrany hoe mila manana kara-panondro amin'izay dia neritreritra dia mbola tsy neritreritra an'le boky aloha zany fa hoe manana tetikasa anao boky dia nalefa tany amin'ny Ranjasuo Peuple Chine le izy hoe misy hatr'izao mbola tsy vita le boky mbola tsisy nina fa hoe mieritreritra anao boky dia namboarina zany ohatra manao projet rehetrarehetra hoe reto ny ao anatiny zao fomba hitondrako azy ohatr'izao ny zavatra hovoiziko ao anatiny fa mbola tsisy natononkalo ray ary tao anatin'le izy dia niteny moa ry zareo hoe malina ozy fa ataovy soraty fa vonona izay dia nanomboka mars 2020 amin'izay zany no nisafidy texte satria tao anatiny misy asa soratra efa tamin'ny 2014 ato misy 2014 zany hoe tao anatin'izay fotoana izay zany nandritra ny heritaona mahery zany misafidy hoe iny dia misy fotoana le izy anisorana dia misy aleo ty averina indray dia aleo ty ohatr'izay le izy zay indrindra saiko hidirako hoe Ranjasuo Peuple Chine no niara-ny asa tamin'ny naasy Ranjasuo Peuple Chine zay efa fantatsika raha eto Madagasikara maromaro ny boky efa boky ny littérature malagasy zay efa navoakany ny safidy hoe hanao boky efa nresanao ihany le izy teo le hoe anao boky dia misy tononkalo maromaro ahoana ny fomba ny safidianana an'ilay tononkalo satria raha inahasana raha ny hita inatsehatra sy nrehetrarehetra tena efa amanjatony amanjatony zany le asa soratra zany ahoana ny fomba ny safidianana an'le izy miaraka amintsika eto koa moa zany Serge Rodin izay nanao ny teny fanolorana n'izy ity nisy ve fiara-miasa tamin'ny ahoana ny fomba niarahana ny asa tamin'ny Ranjasuo Peuple Chine zany dia ahoana fomba niarahana ny asa tamin'ny fisafidianana niaraka tamin'ny Serge Rodin ny hoe Serge Rodin ngamba tsy safidy fa tonga dia nipetraka ho azy tsisy hoe nisy olona neritreretina izy no ampanaovina azy fa vao neritreritra hoe hamoaka boky dia izy satria izy nanisany nampiakatsehatra voalohany nanomboka tamin'ny taona 2014 dia zany hoe izy zany anisan'ny ray aman-drenin'ny taiza tao anatin'ny asa soratra tao anatin'ny sehatra izy ihany koa no anisan'ny nanampy foana hatramin'izay rehefa manoatra dia ataovy mihina fatana ohatrany hoe izay karazana angovo zay zany ilaina satria rehefa mbola vao manomboka ianao indraindray matahotra dia izy nanome hery hoe matokisa tena fa vitanao io dia tao anatin'izay dia rehefa hoe anao an'ity dia hoe vitanao io dia tonga dia petraka tao an-tsaiko hoe tsy maintsy izy manolotra n'ity zavatra vitanao ity satria natao mihina fatana zay indrindra saiko antaniko an'ny Serge Rodin hoe 20 taona no nampanoratra ny naasy
ianao a nanaiky anao a ny teny fanolorana n'ilay boky matoa ianao nanaiky dikan'izay nisy fahamatorana zany hitanao tao anatin'ilay izy ohatrohatry ny ahoana re ndao ianao nasaiko mamaripatitra ny boky io hoe ohatrohatry ny ahoana io boky io a raha ho anao manokana le resaka boky mantsy angamba atao enjana be le fiteny amin'izao fotoana zao efa tsy antsony satria efa sehatra marobe nafahana mamoaka ny taokanto ary le hoe fitenenana hoe boky voalohany na asy tsy marina zany nge efa ela de ela tokoa izy nanoratra ary napafantatra ny taokantony tamina sehatra maro ary marina fa za zao anisany nandray anjara napafantatra azy tamina sehatra sy name fitenenana fa reny nge de fa ohatrany hoe boky reny le mahazo fitenenana amina sehatra na teto Madagasikara na tany ivelany de fa tena nanamarika ny tantarany tia arabaina fa misy tia azo tenena hoe tia misy rakitra azo tsapa tanana fa le rakitra fa nisy foana zany hatramin'izay de maninona no izy hoe za ohatra hoe saratra be le mampitovy ny tsy mitovy fa misy vehivavy telo zany zao karakaraiko ny ray maty Ester Nirina boky be ny navoakanay boky be ndresahana anisan'ny tena olona indray izy ny be mpamaky indrindra eto Madagasikara de Ester Soarimalala Randriamamonjy ivoaka zany zao le zavatra ataonay atsoatsy efa ela ny tokony de indray naasy le zavatra rehetrarehetra tokony olazaiko aminazy de efa voasoratra eo ka ny zavatra tokony tenena de zao aleo ny olona ividy de amaky de mahafantatra ny zavatra lazaiko eo fa tingambany tsy de ilaina loatra hoe averimberina eto le izy fa ao izy zany matoa mandray anjara de za mihevitra fa taokantony ankehitriny kantony ankehitriny mpikantony ankehitriny io zay ya kantony ankehitriny tokoa raha hoe ny zavatra ataona satria slam no ataontsika hoe ahafantarana bebe kokoa ana asa ankehitriny ny fomba fanoratrana azy matetika de milalao teny izay tena hoe mandona fo sy saina hoe tadidinao foana zany zavatra hoe misy zavatra misy ara moa hoe tenina asy lasa ohatrany hoe citation mipetraka anatin'ny sainao hoe lasa fomba fiteny péperisation ohatra ohatra zany zany zavatra fantatra hoe inahasy ny namorona an'izany ireny teny reny ve tamin'ny fianarana no foronan'le izy tao anatinao sa hoe zavatra efa voajanahary anao mihitsy ilay ny teny de moramora taminao no mamoaka an'ireny teny reny le izy ngambany fitaizana satria nanomboka mbola kely de efa nitaizan'ny ray be sy reny be koa zany tambola kely de anao zany mivezivezy milalao an-trano de zareo mamaky boky de ohatra ny lina anao fa inona foana indrindray ianao ohatra ny adinidininy zany tsy hitany akory ianao mandalo maka zavatra tsy azo alaina fa izy mamaky boky eo anatin'izy de ohatra ny lina zany de neny farany koa niara-nitaizana avy eo niasa tamin'ny Alliance Française tamin'izany mbola mpianatry ny EPP tamin'izany fotoana de makany amin'ny Alliance Française de ao anatin'le boky de ao anatin'le boky foana zany ianao mahita resaka mahita zavatra ohatr'izay de rehefa ny adolan-tseto de makafy an'le magazine Nous Deux reny de le misentosenty eo amin'ireny sy de ohatra ny mba tsara tony ohatr'izay de ohatra ny ohatr'izay de rehefa taty aoriana zany rehefa tonga ny baka de nitapa-kevitra hoe aleo hianatra littérature na hoany na tsy hoany satria fantatra ihany tamin'izany fotoana 7 sy 4 arivo raha amin'izany ny olona anontaniana hoe anao inona mba manana hoe carrière zao fa ianao zany littérature ihany ao anaty saina fa io zany tsy hoe atao inona fa hoe zay aloha zany no atao de ny farany moa zany tafiditra ny teny Ankatso de nianatra an'izay zavatra zay de le hoe nahita an'le teny ampiasaina ngamba satria voakely zany de efa voavolavola ao anatina fomba fiteny tsy mitovy amin'ny andavanandro satria zay mantsy ny fahitanany hoe zay ny asa soratra raha ny olona rehetra miteny hoe tiako ianao raha mpanoratra ianao tsy tiako ianao ny tenenao fa fehezanteny lavabe ny ilazanao anazy na olon-tsotra zany tonga de tiako ianao rangaha zay vita fa rehefa poeta ianao de aleo tsy ohatr'izany fa aleo atao ohatr'izao de iny fitadiavana ny zavatra iny zany rehefa mezatra foana de ohatrany hoe mieritreritra ao anatin'izay zavatra zay de mo rehefa misy koa le efa mifanena amin'ny ankizy amin'le atao anatin'ny asa soratra atao amin'ny Silama nanomboka 2008 de manampy be
le fiarana mitakosina amin'olona hafa satria misy karazana teny hafa fomba fijery hita mifangaro. Io zany amiko raha ohatra ny hoe mpanoratra ianao na poeta tsy maintsy mitakosina amin'ny hafa fa ino no ahitanao ampivelatra sy mampivoatra ao anatin'le izy. Dia le fitakosona natao anatin'le izay fotoana izay ngamba no anisany hoe manampy mahita an'le hoe ary tsara koa rehefa ohatr'izao. Ihany no ohatran'izao ny hitany fa zany efa ohatr'izao fahitako azy dia ohatrany hoe fameno ohatr'izay foana le fomba fijery angambany. Zay. Ny zavatra ray mampiavaka an'asy ihany koa dia sady manoratra amin'ny teny frantsay no manoratra amin'ny teny gasy no manao kanto amin'ny teny malagasy zany no manoratra no manao kanto amin'ny teny frantsay. Ho anao manokana le fivezivezena hoe dia eto tiako frantsay kokoa ny voahan'izany sa hoe teny malagasy kokoa no mahateny kokoa an'izany. Ahoana le fivezivezana ao anatin'ny saina momba an'izay hoe ny aingam-panahy ve manosika hoe teny frantsay mety kokoa amin'izany sa hoe le teny frantsay no tonga aloha dia hoe tia misy teny izay mahaliana anahy na hoe tia misy teny malagasy izay mahaliana anahy. Ahoana namoronako tonokalo manodidina an'io. Ny fifandraisako amin'ny teny malagasy teny frantsay ao anatin'ny toronoasa soratra tena tsy mitovy mihitsy. Misy feo anaty saiko zany feo anaty saiko zany teny frantsay. Tena rehefa mieritreritra dia miteny frantsay foana ao anaty lohako ao. Dia rehefa manoratra koa miteny frantsay satria ny antony le boky nivakiako hatramin'izay le fanehoan-kevitra hatramin'izay tao anatin'ny asa soratra tao anatin'ny tontolo io zany boky miteny frantsay daholo ny ankabeazany nanomboka tao anatin'izay. Dia ny asa soratra teny malagasy indray ao anatin'ny teny frantsay zany somary marina fa misy fihetseham-po le izy fa somary mieritreritra ny dikany. Mandamina zany rehefa manoratra amin'ny teny frantsay zany somary mandamina hoe tia sujet verbe complément ponctuation tsy ampiasaiko. Ponctuation tsy ampiasaiko satria iny sofla miankina amin'ny tsirairay izay fomba makiny azy izay tiany hijanonana. Tsy tiako zany mametraka hoe eto ianao mampamaky mijanona asiako faingo eto dia eto. Mety tsy hitovizako amin'ny mpanoratra hafa izay hiteny hoe ilainy ireny fa ho anahy manokana zany iny ny tsirairay mamaky no mametraka hoe eto no tiako hijanona eo amin'ny jeu ary izy ny te hijanona dia io izy mijanona aloha dia toizana izy avy eo izay tiavana anaovana azy. Dia le amin'ny teny malagasy indray na miantsa ary rehefa amin'ny teny malagasy hafa ny fipakale izy aty amiko satria tsy tena any amin'le votoatin-kevitra fa any amin'le fihetseham-po. Dia raha mamaky ho an'izay amaky an'ity boky ity zao tena mahita an'izay fahasamihafana le asa soratra amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny malagasy zay. Le amin'ny teny frantsay zany somary maka ohatrany hoe misaina kokoa somary intellectuel kokoa le amin'ny teny frantsay fa le amin'ny teny gasy izy tonga dia hoentin'ny fo fotsiny dia hoentin'le mandeha makany. Dia le fomba fanoratra amin'ny teny malagasy koa saorako any Tahiritsoa amin'ny faribolana sandratra tsy haiko izy raha mijery amin'izao fotoana izao izy ny anisan'ny nanery noratra amin'ny teny malagasy tamin'ny taona 2024 karakara hetsika izy hoe zara fanahy. Dia ny teny izy hoe mahaliana hoy izy ny zavatra ataonao fa tiako asaina ianao amin'ny hetsika karakaranay zara fanahy. Mazoto fa hozy izy fa tsy maintsy amin'ny teny malagasy. Teo amin'izay zany ahoana izany satria natahotra nanoratra amin'ny teny malagasy satria tsy dia namaky firy tononkalo amin'ny teny malagasy dia matahotra hoe tsy hoety indrindra moa izany hoe tena anisany hoe faribolana sandratra koa ny anarana any am-pianarana dia tonga dia sadaikatra be zany natahotra tamin'izany. Dia hoy izy hoe tsy maintsy amin'ny teny malagasy. Dia teo zany vao hoe za te hanao zara fanahy za te ho any amin'ny faribolana sandratra izany hoe mba hanao zavatra any dia tsy maintsy nanoratra tamin'ny teny malagasy. Dia nalefako tany amin'ilay sady natahotra ihany iteny izy hoe ahoana ity fa toa tsy mety ohatrany hoe natahotra an'izay dia avy eo ny teny izy hoe manja nama mety hoy izy dia ohatrany hoe nanomboka teo zany natoko teny amin'ilay teny malagasy dia nanoratra amin'ny teny malagasy ihany dia nentin'ny foko amin'izay amin'ilay teny malagasy fa ilay teny frantsay tratran'ilay izy le nianarana sy le noalalinina kokoa noalalinina dia somary ato miasa saina na dia hoe miezaka mamoaka fihetseham-po ary fa rehefa amin'ny teny malagasy izy tena tonga dia ampitiavana be. Tsy hoe tsy ampitiavana le hafa ya hitotika atao amin'ny Serge Godin hoe araka ny tenina azy teo ny teny malagasy izy tenin'ny fo fa ahoana raha hoanao izay mandinika ny teny malagasy hatramin'izay sy mampianatra zany teny malagasy zany mitovy ve tsy mampianatra fa manao ny fikarohana momba ny teny malagasy zay manao ahoana zany hoe fivoaran'ilay teny malagasy amin'izay mateny fo anazy zay. Za aloha dia tena marina tokoa fa ny tao amin'ny akademia malagasy nanao fotoana manokana momba an'ilay hoe teny malagasy tenin'ny fo fa
ny aveko eto satria samy manana ny tantarany za aloha de manaja ny voalaza ny nahasy teo zaho tsy de tena mianteny hoe nahasy satria azafy malemy fiantsoko azy hatramin'izay ka hatramin'izao tsy de tena hoe any amin'le teny satria tao anatin'le rakitra nisy rakitsary zay taloha be nataon'le frantsay teo hoe Gonzague Hubert tsy fantako izy raha mbola velona raha maty fa tetolona be izy tetolona manan-kolazaina teto Antananarivo Madagasikara izy de nanontaniana hoe ianao tao ohatrany sady manao amin'ny teny malagasy manao amin'ny teny frantsay inona ny tena izy hoe io teny zany zavatra iny fisehoana ivelany fa ianao de ianao ihany ka de ninona ny rehefa te hilaza ny tianao lazaina ianao na teny malagasy na teny frantsay na teny anglisy na teny inona na fiteny inona de ianao ihany ny ianao de momba n'le voalaza teo ny teneny eto amin'ny akademia malagasy olona fo ve malagasy de olona fo ny olona rehetra eto tany ny olombelona rehetra olona fo daholo fa le hoe inona le maha malagasy ngamba le fa voalaza teo mety olona kokoa le voalazan'ny nahasy teo tonga de voaboraka le amin'ny teny malagasy ary tao amin'ny faribolana sandratra misy tao amin'ny andriamanantena ny teny hoe zaho izy rehefa makato mahafinaritra be satria tonga amina sehatra ny olona afaka tena afaka soratana zay satria zareo tao amin'ny andriamanantena ny teny hoe olona afaka ny ato satria teny malagasy tsisy fefy ary mamorona satria zay ke nidikany hoe manao kanto raha tsy mamorona ianao mantsy teo natatsina ny tany tamiko hoe mamorona teny ve mamorona teny mamorona andian-teny mamorona fehezan-teny mamorona andiam-pehezan-teny mamorona hevitra na amin'ny teny malagasy na amin'ny teny frantsay fa za moa sady mamaky ny nahasy amin'ny teny malagasy na amin'ny teny frantsay ary tsy tsara mihitsy hoe tiany tsara noho ity satria samy izy ireo fa endrika ivelany izay mihitsy no iverenantsika kelany amin'le amin'ny maharay volan'ny teny malagasy le izy efa mifalianao ihany le izy teo hoe matetika isika ankehitriny de ny hoe ny teknôlôjia ohatra na ny indostria no mamorona teny vaovao fa ny literatiora ve mamorona teny vaovao sa mampiasa fotsiny an'izany teny vaovao reny zany ny dikan'ny taokanto vita amin'ny teny de mifamoronana de tsy maintsy mamorona izy voalohany hoe zavatra forony voalohany efiteny vaovao mety misy teny zao ohatrany hoe zao le teny atsoatso zay resaka hoe aza manao ronono antavo na aza manao ronono antavy de avy ny mpahay azy de amin'izay zavatra fafanaon'ny olona taloha zay izy zay io ataony amin'ny akademia de misy olona mamorona efiteny vaovao de misy olona koa mamorona teny mihitsy mbola tsy nampiasain'ny rehetra fa ataony vaovao le vao nolazainao tao zao izy namorona teny frantsay vaovao zay le mpamorona zay de arakaraky ny mankalaza azy sy ampiasain'ny olona taloha hoe ampiasain'ny olona 3 taona de ampidirina ao anaty rakibolana za mantsy manao rakibolan'ny akademiko fa amin'izao fotoana zao tsy 3 taona tsony fa aingana be reny teny vao reny de fa teny raikitra ampiasain'ny olona zany hoe ty ray volan'ny teny malagasy ity de fankalazana ny teny fampiasa ny olona rehetra mijoro ho malagasy mpamorona izy zany mpamorona daholo olona rehetrarehetra na 5 tapitrisa ary izy de mpamorona ny teny malagasy izy isan'andro manantena zany zay aloha nahasy fa isy teny vaovao be da be ato zay mianaranay satria ny efiteny kosa aloha misy efiteny vaovao misy efiteny vaovao zay atenaina mihitsy hoe hitondra ihany koa satria ianareo ataontsika hoe mpanankato ankehitriny no mitondra ny teny zany ka hoentina eo anatrehan'ny akademia malagasy na ny akademia malagasy ko ihany koa no mamaritra hoe ho ampidirina sa tsy ho ampidirina de mananteny zay fa isy isy teny zay hivoaka avy anatin'ity zay hiditra ao anatin'ny teny malagasy sy manina ihany koa moa raha ohatra ka hoe hitany any amin'ny akademia frantsay de hitany hoe tsara de ho raisindrareo koa isan'izany teny zany koa azo noforonina any amin'ny Madagasikara misy ny teny frantsay zay avy aty Afrika na raisindrareo izy ireo tsy tananareo ely izahay amin'ity resadresaka tsika ity satria mbola be da be ny programa androany
raha ny programme androany tsina dia misy a ny fizarana ny boky fangalan'ireo zay nanafatra ny boky teo aloha dia misy ihany koa ny fanoratana azy sy ny ataontsika autographe ao anatin'io boky io dia isy rehefa avy eo fampisehoana kely zay ngamba ndratsika anazy fampisehoana kely zay ho ataona azy anehoana an'ilay boky sy ny zavatra ao anatiny. Marana antsika anazy fanontaniana hoe ny ovina aiza no mety ahitana an'ity boky ity ohatrotry ny ahoana ny fitsinjarana an'izy ity raha ohatra ny hoe any ivelany na hoe any amin'ny faritra ny lalana moa zao efa misokatra dia irina hoe mba ho tonga any amin'ny faritra amin'izay ilay boky ahoana ny tetika asa anapariahana an'izy ity ireo amidy ve izy io amidy ve izy ity ahoana ny fomba anapariahana azy isy fampisehoana ve isy promotion ozy ny fitenenana isy ve ny zavatra manodidina an'ilay boky. Tonga dia itsambokinako kely aloha ilay tany am-boalohany teo tsy tena hoe fampisehoana ilay ho atao rehefa avy eo fa fifampizarana mikasika ny asa soratra fomba fijery mikasika ny asa soratra fifampizarana amin'izay mpijery ihany koa dia eny anelanelany izany misy karazana famakiana ao anatin'ny fifampizarana ao anatin'izay fa le tena ho atao rehefa avy eo zany ho an'izay mpakafy asa soratra rehetrarehetra ho an'izay manoratra na tsy manoratra fa liana fotsiny dia hifampizara satria izay koa ny fiainana tsy maintsy fifampizarana ny ao anatin'ilay izy. Momba n'ilay boky amin'izao aloha zany dia ao am-page no ahafahana manao réservation satria lay navoaka tany am-boalohany efa lasa daholo dia mbola tsisy zany zao ny raha ohatra ka hoe hiteny toerana misy toerana ho asiana azy fa tsy tononiko ilay izy aloha satria tsisy ihany fa rehefa misy ihany izay vao tononiko hoe any no azo akana an'ilay izy fa satria le namboarina tamin'ny voalohany zany izay akasitrahana indrindra nareo rehetrarehetra izay nanaraka tena angovo lehibe ho anay satria tsy nampozinay hoe 13 mai zay namoaka hoe mivoaka ilay boky 14 mai alina tsisy tsony ilay boky tsy taona tsy hoe sous-estime akory sanatria hoe tsisy aka fa ohatrany hoe tsy tao anatin'ny eritreritra satria zany eritreritra hoe ray volana ny olona ny commande zay koa natonga le hoe aty amin'ny juin vao mivoaka le satria zay zany tety andro namboarina hoe volana mai mamoaka dia avy eo mamoaka ny vidiny 7 sy ray alina ariary zay no vidiny dia zay zany tety andro natao hoe tapaky ny volana mai mamoaka micommande ny olona mandritra an'izay voaka le izy jona zany dia avy eo ka ilay izy ny apitson'iny izy dia efa tsisy tsony dia tsy maintsy narahana araka n'izay natao teo ihany moa zany dia izy tia manararoatra misaotra mankasitraka ny Ranjasou Peuple Chine izay nametraka fatokisana tao anatin'ity tamin'izany le nilazaiko hoe mbola tsy nisy natononkalo ray ary nalefako tany aminy hoe izany ny patiny fa mbola le tetikasa sy ny fanazavana ny tetikasa sy ny fomba hitondrako azy ao anatiny fotsiny dia efa ampy natokisany zareo tao anatin'izay zavatra izay ary mariako fa ny Ranjasou Peuple Chine dia mandray asa soratra ho an'izay rehetra liana malagasy monina eto Madagasikara na ny ivelany fa rehefa miresaka ny Madagasikara mikasika momba Madagasikara na amin'ny teny malagasy izay zany ny ao anatin'ny Ranjasou Peuple Chine mankasitraka ny mialy sy Soamiely Andriamananjara ao anatin'izay dia misy sary izy ity ao anatiny misy sary izay nataony FJR isaorana ihany koa izy tao anatin'izay satria mbola vao niresaka koa hoe hamoaka boky fa ianao ve mazoto anao sary fa ianao ohatra ny tia manao sary dia tena fa ataontsika izany ao anatin'izay zay zany tena nafinaritra tao anatin'ny fanomanana sy fiara-miasan'ito boky ito vita indray ilay izy mbola tsisy sary fa mbola tononkalo fotsiny nalefa tany amin'ny Ramse indray hoe Ramse tia zavatra nataoko satria izay moa mpianana ihany teny akatsy tamin'izany fotoana tamin'ny 10 taona lasa dia niteny hoe tia mba misy zavatra kely ihany fa mba sao dia mba mazoto ianao amaky sy hanoratra ao anatiny tonga dia mazoto tsika ohatr'izay zany dia izay karazana fomba fifanohanana ao anatin'ny kanto izay tena ilaina satria hitantsika sy fantatritsika angamba hoe ny kanto anisan'ny zavatra tena kely fanohanana indrindra raha oharina amin'ny sehatra hafa dia izay zavatra izay zany angovo lehibe tena ilaina ao anatin'izay zavatra izay tena misy zavatra kely tiako resahana ary zahako no tokony ireteny izany
za zany dia manao antso ny olona rehetra marina fa hoe lany ny andiany voalohany fa raha fa tonga ny andiany voalohany io a reo olona zay mihaino a video boky io ankalaza io boky io a dia manaova vava amin'ny boky io satria io boky mahay vava koa zany hoe zay ny fomba fankalazana n'le boky resahana le momba azy fa tsy hoe za tsy mampiasa an'le toeny hoe jifa satria mety misy dikany hafa le hoe jifa zay fa mila vidiana le boky a mila vakiana dia mila mandeha any amin'le sehatra rehetrarehetra dia milaza hoe tena alako ty boky ty a fa tena zao ny tsy tiavako azy dia mamaly indray ny mpanoratra hoe kandrasy fa ianao zany tsy namaky an'le ato dia hoe ty a boky ho an'ny vehivavy ihany satria tsy tia lehilahy ty boky ty zay indrindra saiko ho antaniko zay indrindra saiko tsy maninona fa mety zay koa zany no atonga ny olona hividy azy vidio reo olona zay dia resao ya zay mety saiko ho antaniko amaranantsika anazy hoe taratra ao anatin'ny asa soratry azy indrindrindrindra ao anatin'ity boky ity ny ady sy tolona zay ataon'asy amin'ny fanomezana sehatra ny vehivavy sy ny fanohanana ny vehivavy sy ny fiadiana ny fahafahan'ny vehivavy manao ny zay tokony ataony rehetrarehetra tsy afaka manao zay tiany rehetrarehetra boky ny tolona ve izy io voalohany aloha tsy hoe boky tsy tia lehilahy akory ty a aloha ahitsy le hoe boky ny tolona angambany a ny tantaran'ity boky ity zany a marina resaka vehivavy aloha ny ato anatiny satria manino satria za vehivavy raha lehilahy zao manoatra boky na lehilahy tsisy antany fa manino ao manoatra boky ho an'ny lehilahy fa satria za vehivavy manoatra boky vehivavy dia mipetraka le fanontaniana zay fomba fijery anankiray zay zany zao efa azo hitaravana n'le zavatra karaza mitanila raha misy mpiatsehatra zao ohatra vehivavy izy a dia mpitendry ny vehivavy rehetrarehetra way vehivavy daholo fa rehefa lehilahy tsisy way lehilahy daholo dia zay fomba fijery zay zany a mahavariana kely ihany hoe fangah le vehivavy zany ohatry ny ahoana dia ny tantaran'le zany a ao anatin'le hoe ady sy tola satria mamanay a mpiasa sosialy mpiasa sosialy izy dia nanomboka vorosaina zany a dia mahita an'le vehivavy be dia be misy mangana ny sasany misy voadariko ny sasany mivezivezy mandalo any am-piasany a misy a miaritra zavatra be dia be enao ny tantarany misy ohatr'izay dia alevisana an-tsaina hoe nanomboka mbola vovorosaina ianao na sipa ary mbola tsy hanananao tamin'izany fotoana zany ny fantatra hoe zany le hoe tokantrano dia matahotra ianao tsy haiko fa matahotra ianao zany hoe ohatry ny ahoana fa inona ny atao ao zany raha zany le zavatra ao anatiny na efa lehibe amin'izao ary mbola vao tamin'ny herintaona misy vehivavy mitsoaka makany amiko izy dia miteny hoe mba atsovy mamanareo fa za tsy mahasahy makany am-birao fa raha hitan'le vadiko makany dia fantany hoe ho any amin'le mpiasa sosialy dia karazan-javatra ohatry zany hoe dia niteneniko izy hoe dia zaho a tsy miasa ao anatin'io a raha ty amiko indray izy mandeha zany zavatra tsisy idira contre ao anatin'le izy dia izay zavatra izay zany mampivoto fo sady mahakivy ihany hoe tsy hitako izay atao satria mamanay za manana heritsaina mihaino a dia manoro a mitondra raha misy an'le ankizy voaolana reny dia hoentina any amin'ny dokotera dia mahita an'le fahasimbana any dia ohatr'izay karazana zavatra ohatr'izany dia tsy manana an'izay herim-po a sy heritsaina andeha hanatrika an'izay zavatra izany fa hoe tiany mba haiko asa soratra dia ireo olona ireo nefa tsy miteny izy hoe zao fa androany izy mangana dia mahazo an'izay zavatra any eo a herinandro izy jerenao iny izy fa mody ihany dia misy karazana zavatra be dia be ohatr'izay fa tsy mitantara izy tsy miteny dia reto a tantara tena misy fa tsy tononiko hoe iza sady olona n'importe qui azoko lazaina hoe be dia be io zavatra io tsy hoe karazan'olona folo hoe zay olona folo hitako teo amin'ny fiainana fa zavatra misy eran'izao tontolo izao maneran-tany ilay hoe tolona talohan'ny 2024 dia tena le mahay vava le tena hoe ianao ry lehilahy miankoho fetoanatrehako tena hoe misy aromotana be zany ao anatin'le izy fa tamin'ny 2024 nisy satria mandray anjara manatrika amin'le 20 andro iadina amin'ny herisetra miatra amin'ny vehivavy sy mifandray amin'ny fanavakavahana ara-pananana zany dia tany amin'ny centre culturel américain io zavatra io natao a dia nisy mpanao rapy amerikana zay mahogany Jones tonga teto dia nifampiresaka nifampizara dia izy indray a ny fomba fitondrana zany izy hoe zaho izy tsy hiady hoe ohatr'izao fa ny any vehivavy no ameko lanja dia ny asa soratra netiko nomana tamin'izay nefa le ohatr'izay mihitsy tonga tany
de hoy izy avadio izy izy fa atao fijery hoe ianao a vehivavy ohatr'izao hoe raha tsisy an'io zavatra manjoanao rehetrarehetra io anao de zao de nanova ny fijeriko zay zavatra izay hoe ay ve azo atao ohatr'izany le mitolona fa tsy voatery combat be foana de taratra izay fiovana zay zany atao anatin'ity boky ity satria any am-boalohany le izy mivoaka izay endriko taloha le maivava moa ny nampianarana de rehefa any amin'ny farany zany mametraka hoe fataro io hasinao io fataro io toeranao io anatin'izay de zay vao tadidiko le fanontaniana ray teo hoe ohatrany hoe ny amoahana hiezaka izahay hiezaka satria raha ohatra hoe tamatavy manokana zao misy maromaro ny commande an'le boky hiezaka akany ny lalana misokatra moa zany de hiezaka ao anatin'izay ny famoahana ihany koa satria zao voalohany zao izany vao hoe misy mahafaka mandray le boky tsy maintsy mitohy ny fomba fikarakarana sy fanaovana azy ao anatin'izay zavatra izay moa boky voalohany koa tsy maintsy karakaraina ihany fa tsy hay namoaka faharoa ao anatin'izay ainganisy faharoa satria raha ity boky ity raha ny santonany ihany nefa hitako tao anatiny ataontsika hoe tondra aina vaovao amin'ny literatiora malagasy ilay fomba fanoratra sy ilay tononkalo izay voasoratra ao izay no amarananay an'ity fandarana manokana iarahana amin'izy mianaka reto isorana trany ny KM dia isorana ihany koa ianareo mianaka tonga amin'izao fandarana izao ny ezahanay ny hoe mba hitondra zavatra vaovao iresadresaka ohatr'izao amin'ny resaka kanto eto Madagasikara satria somary tenina azy teo hoe ambany faralahan'ny zavatra ihany ny kanto eto Madagasikara dia ezahantsika zany hoe mba hanao zavatra toy izao indrindrindra koa tafatojo amin'ny ray volan'ny teny malagasy izay andriantsika rehetrarehetra dia misaotra antsika rehetrarehetra misaotra tompoko mandra-piaona indray makasitraka manjimby That mellow like this, take it back like that. That mellow like this. That mellow like this, take it back like that. That mellow like this. That girl just bounce that booty. Can it just